Ndray mbava makasika ny vaovaon'ny fanabeazana ny tanterahana teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena teny Anosy ny fifanarahana arakasa teo amin'ireo assistant technique en informatique izay nahatratra 900 amzato sy ny ministera tompon'andraikitra nandritra izany moa no nanambarana Andriamatoa Paul Rabary fa zava-dehibe eo amin'ny sehatry ny fanabeazana ny andraikitra apetraka amin'izy ireo. Natolotra ministera fanabeazam-pirenena izay hitarian'Andriamatoa Rabary Paul an'ireo assistant technique en informatique na ATI miisa 900 amzato ny fifanarahana arakasany nandritra ny lanonana izay mikarakaraina tetsy amin'ny efitrano filanona ministera tsy Anosy. Napetraky ny ministera fanabeazam-pirenena haola ara-pameana tokoa ny fanafainganana ny fomba fiasa ao aminy ho fanomezana fahafapo ny be sy ny maro. Ny hitantanana ny ministera ity dia tsy maintsy mampiasa ny atao hoe teknolojia d'information sy ny communication, ny teknolojia izay ahafahana maka ny information any amin'ireny toerana maro samihafa ireny mampita azy aty ministera dia ihany koa teknolojia ihany koa mampita ny information mainka avy aty ministera makany amin'ny zareo. Ny fitantanana an'izany hitanareo tsara fa fanandresahako atriny foana hoe misy ankizy eo amin'ny tapitry eo sekoly mahery 3 alina tantanana eto amin'ity ministera ity ka ny fampiasana ny teknolojia io zany dia antoka anankiray hanatsarana ny fitantanana eto amin'ny ministera. Ka ny recrutement an'ireto censés ATI ireto izay assistant technique ny informatique dia afahana eo anivon'ny Cisco izay tonga dia opérationnel zany fampiasana ny teknolojia information communication io. Noraisin'ny ministera fanabeazam-pirenena hiasa avy hatrany tokoa ireto ATI ireto vao avy navita fampiofanana hamonjy ireo fari-piady dipam-pianarana misy 900 amzato manerana Anosy izy ireo sy ireo direction centrale any ministera foibe ihany koa.